susi asang malay na pamanggigan ng teknik isa asang aray na pamanggigan ng teknik isa
sasatra sika tily miasa fatratra. Hivavaka itsika ry Andriamanitra ray masina o, tsy hainay ny tsy hiantso ny anaranao amin'izao ora sy fotoana izao, raha hanambarany amin'ny sampana skoto ny mpanomponao, mangataka ny famondramponao miaraha aminay, mampahazava anay ny tena antom-pisiany zany sampana skoto zany. Aoka ne mba ho teninao no iraikitsy ao anatin'ny tsirairay tsy zay ho avy aminao rery ihany. Miaraha aminay, mitenena aminay, fenoy ny fanahinao masina ny mpanomponao, fenoy ny fanao masina ny zanakanao tsirairay avy, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny anjarako amin'izao fankalazana ny fahafolo taona izao, fahafolo taona ny ZFLM zao, dia ny amin'ny hoe ny fanabeazana skoto tarafina araka ny Hebreo toko fahafolo ny andininy fa efatsamby roapolo. Ny fanabeazana skoto tarafina amin'ny Hebreo toko fahafolo ny andininy fa efatsamby roapolo, zay vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Averina indray: ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Amen. Ny fanabeazana skoto tarafina amin'ny Hebreo toko fahafolo ny andininy fa efatsamby roapolo. Ny skotisma na ny skoto dia sady sampana eo amin'ny fiangonana no koa fikambanana iraisam-pirenena, fikambanana mondial. Amin'ny mahasampana azy dia karazana vatana iray ao amin'ny fiangonana izy, ary isaorana an'Andriamanitra ny fanapahan-kevitsy ny roray aman-drenitsika tany amin'ny KMSL sy ny SNSL, zay nanaiky ny fisiany zany hoe sampana skoto zany ato amin'ny FLM, ka nasa nitondra ny anarany hoe FSFLM. Ny skoto FLM dia membre ny amin'ireo fikambanany skoto tily mpanazava eto a Madagasikara, raha eo amin'ireo sinoda 5 zay mitambatsa ao, dia ny sinoda ny FLM zany atao hoe sinoda ireo fiangonana anankiray
dia ao ny synodany FLM, synodany FJKM, zay ao anatiny tily mpanazava eto a Madagasikara, fikambanana zay iarahantsika. Ary io fikambanana zay misy atsika eto a Madagasikara koa dia ao anatiny fikambanana mondial, zany hoe sady sampana atsika no fikambanana. Ka amin'ny mahasampana azy zay indrindra no tiana hisarihana ny saitsika. Amin'izany mahasampana azy zay indrindra koa no hitaomana antsika hitondra ny zanatsika ao amin'izany atao hoe sampana skoto zany, satria fitezana sy fanabiazana no katsahina ao. Ny sampana tsirairay dia samy manana ny maha izy azy, ka zay maha izy azy ny sampana tsirairay zay no tokony hoe tandrova ny sampana tsirairay. Raha isika ao amin'ny fifoazana ohatra no resavana, dia misy fitondram-piainana, fitondran-tena zay takena ao amin'ny fifoazana. Zany hoe noekeny noho ny fanarahana an Jesosy, tsy inona izany fa le atao hoe mailo roa zay takena. Mailo ray no takena amin'ny olona, fa mailo roa zany hoe raha 1 kilometra no dia tongoza takena amin'ny kristianina tsotra, dia ndritsika ao amin'ny fifoazana nanaiky handeha kilometra roa hany ka misy fifadianao. Manaiky izy ny hoe tsy handia aho, tsy hisostoka aho, tsy hifoka sigara aho, tsy hanao paraky aho, ho antsika ao amin'ny fifoazana zany. Fa zahay atao amin'ny skoto kosa dia manana ny fitaizana, satria misy zavatra fikendrena ho an'ny tanora arakaraka ny salasala taona ny tanora. Misy ny sampana telo koa mbola ao anatin'izany sampana skoto zany, dia miazo sokajiana amin'ireo hoe sampana mavo zany, anareo ankizy tanora hatrany amin'ny 12-12 taona, ary ny sampana maintso zay misy ny 12 ka hatrany amin'ny 17 taona, ary ny sampana mena zay mihoatra an'izany. Ary ao koa raha ataontsika hoe reo mena fify nareo zay fa zokonjokiny, ao koa reo sakaizan'ny skoto. Fa ny tsara ho tsarovantsika dia ny hoe zany rehetsarehetsa izany dia tsy nataotao foana, fa hoe miara-miasa hitaiza hampiaina ny le atao hoe lay mazaka telonana iaina ny skoto, dia ny hoe lalàna sy ny fanekena. Ny skoto zany dia miaina ny le atao hoe lalàna sy ny fanekena. Ina moa lalàna dia misy andreo dity folo. Ny fanekena zay nakao dia ny hoe hanaiky hanompo an'Andriamanitra. Dia ny faharoa manaraka an'izany hanompo ny tanindrazana sy ny namana, ary ny fahatelo dia ny hoe hanohy ireo lalàny skoto. Io zany le atao hoe mazaka telo io na raha hitantsika raha ny skoto manjaka riva dia ny hoe manao an'ilay ataontsika hoe sinina telo, manao an'ilay petit salut zay manambara an'ilay hoe lay kely manao an'ny lehibe miaro ny kely, ary ireo lalàna le ataontsika hoe lalàna sy fanekena zay iainany Andriamanitra, tandrazana sy ny namana, ary ireo lalàny telo tsy misaraka zany. Ary ny skoto ndray andro, skoto rampitso, skoto manak'izay. Ny fampitana, ny fampianarana dia amin'ny alalan'ny lalao, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny dihy, amin'ny alalan'ny enjika maro ampitana amin'ny tanora. Ka io no mahatonga an'le hoe samy tokony hitana ny hanitra ny sampana tsirairay avy amin'ny fampianarana zay efa nomena azy, sy efa ataontsika hoe fanomezam-pahasoavany sampana tsirairay. Raha miverina eto amin'ny sampana skoto tsika dia mazana tsy azoazo ny maro ny sampana skoto noho ny fieverany sy ny fahitany fahadisoany zay sendra hitany na zavatra nolazain'ny olona aminy. Nisy skotona disa sahala am'izao dia iny no tadidiny, fa hadin'ny olona ny vokatra sy ny tombony azo ny fiangonana, misy ny fitezana sy ny fanabiazana skoto ara-dalàna. Raha aty Frantsa ry havana nanatsika conférence anankiray aho, dia raha hoarina tsy haiko izy amin'ny vola malagasy fa teo amin'ny 5 000 € eo no formation no vidiny zany formation zany. Ary ny formation nampianarana tao dia hoe le système skoto, le fampianarana sy fanabiazana zay iainana any iny kay tarafin'ny
vazaha tarafy ny entreprise ampihary any amin'ny entreprise satria anao nisy vokatsoa. Fatatsika koa fa amin'izao faharatsiany andro iainatsika zao dia firy lera ny zanakatsika no any ivelany, firy lera izy no ampiangonana handray fampianarana, de fampianarana tsy misy kilema zany de ny mombany amin'ny soratsa masina. Firy lera ka io zany mila hoe fampianarana matanjaka, mora, tsotsa ary tadidiny no mba hanagomana an'le zavatra be da be tonga any iny. Ka ny fampianarana malaky indrindra koa de ireo hitatsika amin'ny alalan'ny lalao, amin'ny alalan'ny amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny fiainana any an-tsaha, amin'ny fitaizana ara-batana, ara-nofo, ara-panahy ny tanora, satria ireny no mora raisina, ireny no mora tadidy, ireny no mora miraikitra ao anatin'ny fotsika. Ny sampana ry havana koa dia miankina indrindra amin'ireo mpiandraikitra, mpanabe, komity mpiangonana, komity mpivondronana, filoha ny hahakantony zany fampianarana omena ny tanora izany. Zany hoe araka ny fampianarany BP de lo hoe ny antom-pisiako eto amin'izao tontolo zao, ny antony andalovako de ny hoe hitondra fanavaozana mba tsy ho foana ny fandalovako eto amin'izao tontolo zao, fa hoe amin'ny pasaziko eto amin'izao tontolo zao de hoe hisy fiantsaikany amin'izao tontolo zao. Ka inona io fiantsaikany amin'izao tontolo zao zay ho ataotsika io? Mety hiaratsy zany, mety hiaratsy zany satria ohatra zany mamilava ianao, misy fiantsaikany amin'ny taranaka anao zany, zany hoe nanova nyzao tontolo zao ianao satria nahoana nisy fiaratsiny any amin'ny taranaka anao. Mpamoan'olona ianao, misy fiantsaikany amin'izao tontolo zao zany satria nahoana nisy olona anankiray maty nohony amin'ny anao. Ka raha manao zavatra soa ianao, ohatra ampianarinao ny tanora hamboly hazo, de misy fiantsaikany amin'izao tontolo zao zany satria nahoana misy asa soa ataon'zany hazo zany. Ka na de tsara salama zany raha ny fampianarana, na de misy fampianarana tsara ary de koa ho haitsika fa hoe io fampianarana soa azy io ane de miankina amin'ny fandraisany tsirairay azy ny hampisy vokatsoa am'zany eo amin'ny fiainan'olombelona. Rahantsika malala fa raha am'resaka nucléaire isika de ny ao an-tsain'ny olona de hoe bomba nucléaire. Zany bomba nucléaire zany de henjana zany, manimba izany, mamono izany. Kanefa nucléaire io koa dia misy zavatsoa vokatra ataony koa de niny ny herim-baratra kely de mampazava zavatra lehibe. Eny zany fa na de ny zavatra soa ara de mety hisy fiantsakany ratsy. Kanefa antsika amin'ny maha-FLM antsika zany de zao zay fampianarana tsy mifanohitra amin'ny soratsa masina ihany no tsy tazomitsika. Ko na inona zany ny fifanenjehan'ny olona, na inona zany fiheveran'ny olona ho tsy fetezany, de aoka ny soratsa masina ireny hany no hitsara sy hanitsy ary hanavao sy ho tarafina araka ny fanabiazana zay no omenantsika. Raha mahita olona tsy mety isika, raha hitatsika zany tsika ray aman-dreny mahita na mihevitra fa hoe tsy manjary ny skoto, de rariny izy raha ho amin'ny fiangonana satria ny olona tsy manjary indrindra no tokony ho volavolaina sy amboarina ao am-piangonana ny tena toerana misy azy. Atsia nahoana ao ny zarana ny tenin'Andriamanitra sy sakramenta ary amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana nomeny fiangonana any tsirairay koa no isian'ny cadre hitaizana sy hanabiazana. Fa raha tahinika fa misy olona mihevitra ny tenany ho marina ka mahita ohatsy hoe ny sampana skoto maditra sy tsy manjary, de fa nandanitra zany olona zany arangamba tsy tokony hiangona intsony izy, fa ny tokony hisy ataotsika zany de no hoe avy isika, tongava isika hiara ivory aminay, tongava isika hiaraka hianatra aminay ary alefasy olo zaza. Nila indrindra zadiny koa ny mitondra ambavaka satria ny fampitondrana ambavaka ry havana no mitondra vokatsoa. Ny fitondrana ambavaka ry havana no hiarovana koa amin'ny asa ratsy. Ka ity sampana ity ry havana dia sampana hitaizana verimberiko mandrakariva izana ny tanora araka ny fomba kristianina
ary amin'ny alalany koa ny fitezana ara-batana hampitana mesazy, hampitana fampianarana soa ho an'ny tanora ary entina eo amin'ny fiangonana zany. Mazana koa ny fiangonana noho ny tsy fahalalany asany skoto na ny fampianarana zay atao azy, ary hitatsika fa ny fanekeny skoto amin'izay irakiraka ataony fiangonana. Mazana ny fiangonana sasany rehefa miantso ny skoto izy dia ny hanao service d'ordre ny ilany azy. Ina ny ilany skoto? Aiza ny skoto? Handamina W. Aiza ny skoto? Hanao an'izao. Aiza ny skoto? Hanao an'izao sy ny karazany. Ary akoatsan'izay dia ny fanakianana ka mitaona ny saintsika zany mba hanova fijery koa fa ny skoto dia manaja ny lehibe ka zay irakiraka atao azy sy ampanaovina azy dia ataony satria nahoana fampianarana efa no raisiny zany. Amin'ny mahafikambanana resa-pirenena azy koa ry havana, ny tsika moa dia atao anatin'ny fiangonana, fa mahafikambanana resa-pirenena azy dia membrany amin'ny skoto hafa isika. Eny fa na dia ny silamo azy manana ny skotony izy, eny fa na dia ny jiosy azy dia manana ny skotony izy. Raha mijery ny rahavavy katolika itsika dia ny azy moa tsy ataony hoe tily fa ataony hoe antily ny azy. Io zany ny azy antily ny an'ireo fiangonana katolika, fa ny fototra sy ny basy zany dia mitovy lay fitaizana sy fanabiazana, fa ny fahasamihafany fotsiny dia le hoe le fiorenany fiangonana tsiraray amin'ny fotom-pinoana zay iorenany zany fiangonana zany. Tsindriako le tsika zany, ny tsika tena hoe tsindriana fanampiny akoatsan'ilay système na le fanabiazana skoto dia hoe miorona amin'iny atsika dia hoe ny soratra masina irery ihany. Zany hoe tsy misaraka atsika zany amin'ilay fanabiazana zatovo, ary tsindriana fa misaraka ny atsika ny fitezana zazalahy, misaraka ny atsika ny fitezana zazavavy. Jogaga atsika manko raha mijery ny amin'ny hoe fitezana skoto sasany any ivelany any dia mitambatra an'zareo fa mbola tsy eto amintsika zany, mbola tsy eto amin'ny skoto na ny hoe mitily mpanazava zay ato amin'ny FLM fa dia hoentitsika ambavaka. Maro koa ny manino zao ny zavatsoa tsy tambo tantaraina ny amin'ny hasoany ny fiainana andasy. Ny fiainana andasy dia misy hira mahafinaritra, ny fiainana andasy dia mahafinaritra, verimberina io satria hira io tsy ataoko malihery satria ny feoko feo fahadimy dia anahirana anareo eto ny anaovana azy, fa ny fiainana andasy dia mahafinaritra satria any zany karazana hoe ipratikena zany misy soratra masina zay anarana dia amin'ny alalan'ny lalao, amin'ny alalan'ny lalao maro samihafa na amin'ny fomba fikodena zay hampisokatra ny sainy ankizy, hampisokatra ny sainy tanora no isiany reny lalao reny. Amin'ireny lalao reny koa no ahitana ny hoe ny fahalemena sy ny zavatra zay tsy ho voafehinao rehefa amin'ny filalao, rehefa ohatra hoe misy mety tiatiateny ianao dia ao amin'ny lalao dia hita taratra tampoka hoe ty zany misy zao zany fahalemeny, dia amin'ny alalan'ireny no hitaizana hanomezana andraikitra an'ireny sampana amin'ireny ankizy biazy zany meko zavatra kely fotsy moa zaketo fa tsy afaka ny olazaina eto satria zao fampianarana na fanentanana ataontsika zao dia hoe ho an'ny daolobe fa ny formation ho an'ny mpiandraikitra, ho an'ny biazy, ho anao dia any amin'ny toerana zay misy azy taritin'ireo tarim-panofanana maro samy hafa misy an'izany, fa eto dia hoe ny fanentanana atsika satria tiany olombelona rehetra Andriamanitra ary nomeny fanomezam-pahasoavana tsirairay avy dia kitsika ny fanomezam-pahasoavana nomeny fiangonana, nomeny Andriamanitra, nomeny Jesosy any tsirairay eo amin'ny sampana tsirairay ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, ho fampandrosoana ny fanjakana satria antsointsika rehetra zao toy zao no antsoina hino an'Andriamanitra, ary reo olona rehetra antsoina hino an'Andriamanitra ireo koa no hiaina n'izany finoany sy fahatokena zany, ary ny fiangonana mikarakara azy amin'ny alalan'ireo sampana isan-karazany ireo tsy
ray amin'ny reniny skoto zay antsoina zao hoe manana talenta, manana hetaheta, ampidiro oentony zaza eny. Fa na dia lehibe ary ianao dia mbola misy toerana koa ao misy antsika tsirairay avy. Tiako ny tily satria zao tily ndray andro, tily maly, tily ampitso, tily mandrakizay, tily ndray andro, tily mandrakizay. Vita fanekena ndray mandeha aho dia mandrakizay zany fanekena zay nataoko sy nataonareo zay efa nanao an'izany fanekena izany. Misy le tampamarana eto dia mahatsiaro an'ilay filoha anankiray zay aho, dia filoha Arametana. Izy no filoha fohy be amin'izao vao voafidy tsela teo. Io filoha io dia mpiandraikitra tamin'ny fivondronana 19e ambona mpamarinana izy. Tena ambona mpamarinana teny dia ny mahagaga aminazy io dia tena miaina ny skotisma ary tena tiany nampitan'izany amin'ireo beazina zay noentiny. Ary ny mahagaga fa ireo zay beazina noentiny tamin'izany fotoana zany dia ohatrany manina moa zany ny fikitra sy ny raikitra tanteraka mihitsy ny fitaizany sy ny fitaizany. Zany hoe misy fiantsaikany mihitsy zany amin'ireo beazina ny fitondratena sy ny fampianarana oentin'ny mpanabe ka manentana ny mpiandraikitra rehetra mba ho tsara fitondratena, hiaraka amin'ny Jesosy, ho masy mpitondratena satria iakina ny hoavy ny tanora izany. Satria vidindrany Jesosy ny tanora zay ho beazitsika. Ka aoka isika no tsy ho taona ny tanora amin'ny fiezahana, fahalalana, amin'ny fahalalana sy ny liberté, hitondra ny olona, hivoaka ny fiangonana, hitondra ny olona ho any amin'ny fahaverezana, fa mba ny hitondra anazy ao amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny fanabeazana skoto. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary ny fanahy masina zay azo samy taloha indrindra ka ho mandrakizay. Vavaka sika. Saorana anay ry Tompo Andriamanitra hono mbola ahafahanay manambara mizara ny fitiavanay an'izany skoto zany. Saotra Jesosy io. Amen.
Areo ka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo 10:4 miarabantsika zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy eran-tany amin'izao na tratrarantsika izao taonjobily 10 taona ny vondrona ZFLM izao. Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana fankalazana ny 10 taona ny orena ny vondrona zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izao. Ny fankalazana moa dia hoe mitondra ny faneva izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 10:4. Ny fankalazana koa dia hisy ireo lahateny, toriteny, fampianarana maro izay ifandrombonan'ireo ray aman-drenitsika. Ao anatin'izany ireo ray aman-drenitsika ao amin'ny Brofoib Luterana Malagasy. Eo ihany koa ireo ray aman-drenitsika mpampianatra teolojiana ao amin'ny SALT sy ireo mpampianatra amin'ny STPL. Ao ihany koa ireo ray aman-drenitsika missionnaire, ireo ray aman-dreny amin'ny synodapartany maro misy eto amin'ny toerana sy any ivelany. Eo ihany koa ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana hanolotra torohevitra ho antsika rehetra amin'izao, indrindra amin'izao fotoana hikariky ny fisiany valanaretina izao. Dia izay ary ny fandaharam-potoana izay hoentintsika mankalaza izao 10 taona izao fa dia minaso antsika rehetra Jesosy Kristy ane sikay takarantsika rehetra. Misaotra Siafanay malala manoloteny izao fotoana mahafaly irasantsika ny fahasahisahay fahisahayanandrayanao. Rasia visanino danaje Kristi. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara.
faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako a, zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Ire o bibi kelika atramin'ny elefant kanto ery ka mahateiza. Satria mariny aditika diniko aby ny andro alahady, natakaloho asa sy famelomam-bady, niazakazaka mitriky zaho mantiny aram-bona, zay lombona tadity nananoho. Vajana niretraretra ambony tany tsy ateza, nangatiko fa misy anao ambola miaminy. Vajana nilengalenga ny satana de andavo, nalemy fanaiky tisy nakatoaviko. Try tisoke ny baboko, fai tisoke ny fo. Try anao ndraiky ny fanafoty, manasitrana netra zito. Nitantara zaho olombavao diovina sana hitsinao tamin'ny rariny feno hery. No voazina zaho navahandongy raha tsy nangetsa tsy nisy foana ny tanjony no iano. Tatanao zamba olombavao diona zasina hitsinao tamin'ny rariny feno hery. Hazina zao lavandao ny latsina ngeza tsy nisy foana ny tanjany. Oh yeah. Oh, rai, 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 oh, rai.
misaotranao za tamin'ny ray jiaby nisy fa zaho tsy narianao natapanota nazapenao ny lalako nahitsona tamin'ny rariny za fa hotako fafanao natoro azany marina na mianao fitiavana za natenao tamin'ny plasy ambony fisaorana natombotra anao raha io amen
iteny nanaty fangasia fisanino mpianatry Kristy nanaty alasia fisanino mpianatry Kristy Hapandosundusu vivitana Salabu Yateni Hakisifa Mandika Hapandosundusu